Androantsika iresaka akoho gasy mahafinaritra kely indray. Ohatran'izao zany rehefa mampiasa an'ilay Nutri Plus alaina le lanjaina le provando atao, dia iny alaintsika iny zany zao iny le fangaro. Rehefa mifangaro iny efa formule iny zany, misy katsaka, misy apombo, misy nretraretra ilaina, dia andanja 1 kilao tsika. Ny fandanjana dia ilaina foana satria mila fantatrao masokarena amin'ny sakafo ampiasaina amin'ny biby rehetrarehetra. Ao 1 kilao iny io ny fangarontsika, misy katsaka, misy apombo 1 kilao. Anao an'ilay sakafona kotsika na sakafom-bitro, ny zavatra ilaina zany zao dia Nutri Plus na akohona bitro dia le fangaro efa nataontsika teo dia miampy rano. Ireo izy ireo ny Nutri Plus zany ohatran'izao, dia misy fampiasana azy foana ao ambadika, misy formule ao afaka ampiasaintsika. Ohatran'izay ihany konkoa ny akoho. Ny akoho misy samy hafa kely fa hitantsika aoriana kely ao fa ohatran'izao izy zany maka anao Nutri Plus anankiray, maka fangaro 1 kilao raha vitsivitsy ny akoho anao dia mila rano. Alaina ny Nutri Plus ohatran'izao iny izy iny le izy iny dia hitantsika io izy dia alefa ao anaty fangaro ohatran'izao ataontsika izao. Iny izy iny dia iny izy iny dia afangaro kely, afangaro maina aloha, atambatambatra maina ifangarony tsara zay. Rehefa afangaro tsara izy dia ampiana rano kely. Ny rano tsy isy fetrany fa zay hitantsika, tsy atao mando be loatra ahafahan'ny akoho mihinana anazy no tsy atao be rano be loatra. Dia eny apitsika rano kely izy dia alefantsika tany fa sao dia simba. Amin'ny akoho tsika izao dia ohatran'izao fomba fanomezana an'ilay sakafo efa misy Nutri Plus ohatr'izao. Iny izy iny. Izao hitantsika izao akoho gasy mahomby kokoa. Ohatran'izao. Mety daholo Nutri Plus iny na ho an'ny akoho na ho an'ny zanaka akoho fa iny aloha spécial poulet fermier nampiasaintsika androany. Dia ohatr'izao fa azo ton'ny akoho mana mihinana anazy izao, na akoho kely na akoho lehibe. Averintsika foana fa ny Nutri Plus dia vita avy amin'ny akora natoraly dia ampahany akora simika mampitombo ny akoho. Ohatran'izao hitantsika izao, mihinana tsara ny akoho antsika
io le fangaro nataontsika teo. Ambany dia ambany mihitsy ny masoka reny satria ny formule iny dia efa zarainay ao ambadiky ny finosan'le Nutri Plus. Ambadiky ny finosan'le Nutri Plus dia misy an'iny formule iny. Zany hoe raha mividy finosana anankiray ianao dia sady mahazo produit ianao no mahazo an'le formule ampiasaina. Tsy mahafaty antoka mihitsy ny mampiasa ny vokatra. Ny akoho salama tsara. Nutri Plus dia misy ho an'ny akoho dia misy ho an'ny bitro. Ny resantsika teto androany aloha ho an'ny akoho.